Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Mikasika ny fandriam-pahalemana aloha amin'ny route nationale dia raha mahalala fa tena tsy misy tokoa izany ary zany no mampitaraina ny mpitatitra amin'izao fotoana izao. Reny vaovao rehetra eny reny dia zava-misy tokoa ary farafahakeliny indroa isan-kerinandro no misy ny ataontsika hoe fanafiana na taxi brosy izay miainga eto amin'ny fahasankarana amin'ny route nationale sy ny régional moa zany mankany amin'ny faritany. Fa indrindrindrindra ho an'ireo taxi brosy izay miainga avy any amin'ny faritany ka andeha aty amin'ny aty Antananarivo satria angamba reo dahalo mieritreritra hoe mitondra vola reny olona reny. Ny tiana ho tenenina dia raha mahalala fa tsy andraikitra nay transporteur ny miaro ny tena mitondra zany resaka fandriam-pahalemana zany na alovametrahana zany fiarovana zany fa tompona andraikitra amin'izany angamba dia ny mpitandro filaminana. Fa ny ataontsika hoe fepetra raisinay fotsiny dia mazava ho azy fa ny fiezahana foana miaraka be dia be ny fiara na atao hoe amin'ilay karavanina. Ny atao hoe tsy fandanana amin'ny alina aloha sarotra zany satria iarahantsika mahalala fa misy ny zotra lavitra be tahaka ny Antananarivo Fort Dauphin sy Antananarivo Tuliara ao koa Morondava sy ny Atsimo Antsinanan'iny. Tsy maintsy mandahy andeha amin'ny alina amin'ny fiara fa kosa zany dia fanamafisana ny fiarahany fiara rehetrarehetra hanao karavanina izay ataontsika hoe ampitomboana raha ohatra ka tsy latsaky ny folo izy teo aloha dia izana no be dia be satria tonga amin'ilay teny hoe akangamaro sy vakinambo. Ny mpandeha koa zany amin'izao fotoana izao aloha dia raha tsika mahalala fa fotoanan'ny vakansy izao fialan-tsasatra dia betsaka ny mpandeha fa marina aloha fa tsy betsaka tahaka ny taona maro izay lasa izay ka noho izany marina eto manokana fa tsy mbola hoe misy aloha fampiakarana saran-dalana na tahaka an'izany fa fitazomana foana ilay saran-dalana ofisial na efa napetraky ny fivorimben'ny mpitatitra hatramin'izay ihany aloha ny tazomina amin'ny resaka saran-dalana amin'izao. Mikasika n'ilay hoe tsy fandana ny taxi brosy amin'ny alina aloha araka ny lazaina teo hoe ataoko angamba fa sarotra be zany hoe tsy handana ny taxi brosy izay miainga eto Antananarivo mankany amin'ny zotra lavitra toy ny Tuliara sy Fort Dauphin sy isan-karazany. Ny antony dia tsy ao angambo zany fa tsy maintsy mandeha ny taxi brosy satria misy ny lalana tsy vita raha tsy indroa andro telo andro ka raha ohatra ka hiandry tsy ainga raha tsy amin'ny matoandro ihany dia ataoko angamba lasa mitombo any amin'ny 5 andro ireny vao na 4 andro vao tonga any amin'ny alela fiara. Ka ny mesure raisina zany dia araka ilay teniko teo hoe ny fiarahany fiara manao karavanina ihany amin'ireny toerana ataontsika hoe tena toerana ratsy ahafahany dahalo manafika ireny. Indrindrindra koa moa zany ny tena iangaviana amin'ny tompony andraikitra ny tandro filaminana hoe mba hiezaka hanampy anay amin'ny andraikitra sy adidy izay tokony ataony ho fanandrify aminy. Fa ny anay moa zany dia miezaka ny transporteur hijery izay azo atao mikasika an'izay fitandrona filaminana amin'ny mpitatitra izay amin'ny fiarahana zany.